le Saint-Esprit qui agit dans cette vie, dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier, les cœurs sont touchés. Les malades guérissent, glorifiant Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Aleluia, aleluia, aleluia. Mbola faly miaraba anareo eran-tany aho anio alakamisy 5 ny volana jona 2025. Ry hava malalo amin'ny tompo. Raha ohatra ka enao ny rahateo na hoe fantatrao dia manambara ny amin'ny fanahy masina. Aleluia, aleluia, aleluia. Manambara ny amin'ny fanahy masina. Eny, ny tompo Andriamanitra antsika mihitsy, izy mihitsy no ny teny tamin'ireo mpianatra. Efa nambarako teto ary koa tamin'ny en direct koa tamin'ny sabata teo lasa teo iny ny momba ny amin'ny fanahy masina. Satria fantatsika tsara fa ho avy amin'ny alahady zao ny fahatserovana ny amin'ny nanjotrahan'ny tompo Andriamanitra ny fanahy masina. Ry havana, ahoana no fanomananao izany? Ahoana no fanomananao izany? Isika tokony andray ny fanahy masina isan'andro isan'andro, ameno antsika zany ny fanahy masina. Satria ny fanahy masina dia tokony eo amintsika mandrakariva na ao anatsika ihany koa. Tokony tsy miandry tsika hoe tonga ny Pentekosta zay tsika vao andray ny fanahy masina. Ry havana, ny fanahy masin'Andriamanitra dia lehibe indrindra izy. Izy no manasitrana, izy no manafaka, izy no miasa, izy tao anatin' Jesosy. Raha tsisy ny fanahy masina isika dia tsy hany tompo mihitsy, tsy hany tompo, tsy an'Andriamanitra. Ry havana, manasa an'olo zahay rehefa afaka amiko hiderantsika an'Andriamanitra ary hiantsontsika ny tompo anatrika antsika any amin'ny toerana misy ianao, aty amin'ny toerana misy ahy koa, dia angataka koa ny fanahy masina, ilay fanahy masina lehibe indrindra hitarika ahy ary koa andresy lahatra anao koa tena hiova hijoro tsara anatrehan'i Jesosy. Satria raha tsy eo ny fanahy masina araka nambarako teo dia zava-poana ihany isika, tena zava-poana isika. Ary hivavaka isika tompoko hisaotra an'Andriamanitra hidera nkalaza azy ny amin'ny fitiavany mbola namindra ny fo amintsika. Ary hivavaka isika tompoko. Saotranao zay iray mahalala ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao amin'izao andro alina mangina izao. Misaotra ray satria noho ny fitiavanao no natoy izao anay. Ka mbola tratra izay izao andro alina mangina izao. Jesosy io, ianao ilay masina sy mahery, ianao ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ianao rery ihany ilay efatra amin'ny taloha indrindra, sy ankehitriny aromandrak' izay dory. Tompo malala mangataka aminao izay Jesosy oky ianao anatrika izao fotoana izao. Oky ianao anatrika izao fotoam-bavaka alina izao. Mangataka aminao izay tompo malala oky ianao no anatrika anay tsiraray avy, amin'ny toerana misy anay tsiraray avy. Mangataka ny fiasanao mahery aminay Jesosy tompo, satria mandalo ihany izay ety. Ka misaotra anao no ny fitiavanao satria mbola tratra izao andro alina izao izay. Tompo malala ianao no Andriamanitra, ianao no masina indrindra, ary ianao koa ilay efa nitady anay hatry ny ela ny andry anay ianao. Ka misaotra Jesosy, mankasitraka Jesosy mangataka aminao izay atreo izay tsiraray avy amin'ny toerana izay misy anay. Mangataka aminao tompo iaino ny fivavaka anay rehefa aveo rehefa hibebaka izay. Ary mangataka aminao koa Jesosy oka ny fanahy masinao anokatra ny masom-pananay tsiraray avy, mba handraisanay teny avy aminao, mba hampahery anay, satria zava-poana ny fiainanay ety ambony ity tany ity.
raha tsy misy teny avy aminao, raha tsy misy hery avy aminao izay. Jesosy tompo, ianao Jesosy no aka hiaro anay ihany koa Jesosy oka ny ranao andrakotra anay tsiraray avy. Ary amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androako, lasa mata satana rehetra, zanatsipika izay mitady alefa ny anafika anay, dia tsy ambinina zany Jesosy fa adorana amin'ny rano avy Nazareta zany Jesosy, ary atsipiny andavaky ny elo, miala ny fanaratsy rehetra izay mitady anafika, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana, fa potena amin'ny rano Jesosy zany, ravana amin'ny rano Jesosy, ary atsipy andavaky ny elo, any ny plasinareo satana. Ka mangataka aminao Jesosy ho manda afo manodidina anay. Oka ianao Jesosy no hiasa eto, oka ianao tompo no ampahery anay, oka ianao tompo no anavao anay afa amin'ny alalàn'ilay fanahy masinao tsara indrindra. Ka misaotra anao fanahy masina, misaotra anao fanahy masina satria ianao ilay Andriamanitra, ianao ilay masina sy mahery, ianao ilay fahagagana lehibe indrindra. Ka misaotra anao fanahy masina, mangataka ny fanatrehanao, mangataka ny fitarianao, amboary izay tsiraray avy, ampianaro izay tsiraray avy, ampianaro ibebaka izay tsiraray avy. Ka misaotra fanahy masina, ny voninahitra dia ho anao randray masina ao hatramin'ny taloha indrindra, tsy ankehitriny ary ho mandraka izay tory. Misaotra ray. Alleluia. Amen. Amen. Ry ava-malalao amin'ny tompo, anisantsika dia ny teny izay hojerentsika an'io zany dia momba ny amin'ny fahalehibiazan'ny fanahy masina izany. Satria raha teneniko teo hoe amin'ny alahady ho avy izao dia fahatserovana ny nanjotrahan'Andriamanitra zany ny fanahy masina tamin'ny ireo apôstôly zany, ireo mpianatry ny tompo, ireo mpianatry ny tompo. Apôstôly ambarako eto nefa ny ihany koa nisy koa vehivavy tamin'izy ireo satria 20 nisy an'izy ireo. Afaka vakinao ao amin'ny asan'ny apôstôly 2 izany. Ry havana, amin'izao fotoana izao dia tokony ho tsapantsika tsara fa ny tompo Andriamanitra mahery dia mbola manjotraka ihany koa ny fanahy masina amintsika rehefa ohatra ka mendrika isika anjotrahany an'izany fanahiny izany, satria mila fanahy madio zany ao anatintsika. Fa raha ohatra ka maloto ny fiainantsika dia tsy hisy fanahy masina mihitsy nitoetra ao anatintsika ao. Tena marina zany tompoko, tsy maintsy isika manana any tompo, tsy maintsy isika mendrika ho natren'Andriamanitra izay vao afaka mitoetra anatintsika ny fanahy masina, satria ny fanahin'ny tompo dia tsy afaka hiaraka amin'ny loto, satria zany hoe fanahy masina zany, tsy afaka hiaraka mihitsy amin'ny fanahy ratsy ny fanahy masina. Maro ny tantara anaty baiboly manambara ny amin'ny hoe aran'Andriamanitra ny fanahy zany fanahy masina rehefa ohatra zany ka hoe tsy manaraka ny tompo zany isika. Ao ny tantaran'i Saoly, i Saoly mpanjaka, ny zavatra niseho dia nasian'Andriamanitra fanahy matahotra tao anatiny, zany hoe ilay fanahy masina tao anatiny tsoahan'Andriamanitra, satria ratsy tena ratsy i Saoly. Ry havana, engany Andriamanitra anisy fanahy tsara ao anatintsika koa. Raha mankatoa azy isika, ny tenin'Andriamanitra dia manambara tadidio tsara fa Jesosy raha ny teny izy ny amin'ny fanahiny izay ho arotsaka zany rehefa tonga any an-dala zany Jesosy, dia ny teny izy tamin'ireo mpianatrany, ny teny izy tamin'izy ireo hiandry, tsy ny teny izy hoe ho arotsany amin'izao tontolo izao. Mila mitandrina isika tompoko, tsy ho an'izao tontolo izao kory ilay fanahy masina, fa ho an'izay mendrika ihany no omen'Andriamanitra ny fanahiny, satria zany hoe fanahin'Andriamanitra izany, zava-dehibe zany, tena zava-dehibe fanahiny iray. Ry havana, raha isika ny tenin'Andriamanitra raisitsika an'io dia ao amin'ny asan'ny apôstôly 7, zany hoe ijerintsika tantara kely anankiray ny amin'ny fahalehibiazan'ny fanahy masina zany izay aniseho tamin'ny fiainan'ny i Petera izany. I Petera, fantatsika tsara ny tantaran'i Petera, fa izy dia anisany ilay mpianatry ny tompo zany i Petera, ary i Petera dia izy teo aloha nandahany tompo izy tamin'i Jesosy ilay nosamborina, ary efa niteny taminazy ny tompo fa andaha azy intelo i Petera alohan'ny akoho aneno, dia tanteraka le izy, ary nanenina tan-dranomaso mihitsy Petera. Dia ato amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly dia tena izy mihitsy tena mafana fo be, nafana fo satria fa lasa ny tantara, izy tena nafana fo be mihitsy amin'ny fanompoana ny tompo. Amen. Engany isika mba ho tahaka ny Petera ihany koa, mba tena hafana fo ao amin'ny Jesosy, hanompo an'i Jesosy.
Na teo raha ny fandavan'ny Petera ny tompo dia atao amin'ny bokin'izany apôstôly atao bokin'izany apôstôly dia tena hoe nanompo any tompo izy satria feno fanahy masina. Ry havana, mila isika manana ny fanahin'Andriamanitra. Tsy maintsy tokony manana ny fanahin'Andriamanitra isika satria tsika vao tena hoe afaka androso hiaraka amin'i Jesosy, hiaraka amin'ny tompo any an-danitra. Fa raha ohatra isika ka tsy manana fanahin' iray dia tsy ho tafiditra ny lanitra mihitsy. Amen. Satria izy ilay fahazavana, ilay fanahin' iray no fahazavana amin'ny fiainantsika. Ahoana no fanomananao ny amin'ny alahady araka nambarako teo? Ahoana no fanomananao ny hiandro hoe hiantsotrahan'ny tompo ny fanahiny? Tokony tsy miandry andro alahady ianao, tokony tsy miandry andro amin'ny fahatsiarovana ny amin'ny nandrotsaha'Andriamanitra ny fanahiny tamin'ireo mpianatrany. Fa tokony isan'andro mihitsy isika dia ho feno ny fanahy masina. Aleloia. Tokony ho feno ny fanahy masina isan'andro isika. Ho raisintsika ny tantara kely anankiray araka nambarako teo ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 13. Dia raisintsika ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 10 ihany. Eto zany dia manambara ny amin'ny fahalehibiazan'ny fanahy masina tao anatiny i Petera izany sy Jaona. Eto koa zany i Jaona koa niaraka tamin'ny Petera teto. Dia hitanao ny fahalehibiazan'ny fanahy masina. Rehefa amintsika ny fanahy masin'Andriamanitra dia tena lehibe tokoa ny zavatra vitantsika. Satria miaraka amin'ny tompo isika tena hoe mahery ary tokony tsy ho kivikivy isika. Horaisiko ny ten'Andriamanitra ho vakiako amin'ny anarany. Asan'ny apôstôly toko 13 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 10. Vakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny titra dia hoe ny fanasitranana lehilahy malemy tongotra iray. Niakatra ho eo amin'ny tempoly Petera sy Jaona tamin'ny fotoam-pivavahana tamin'ny ora 7. Dia nisy nitondra lehilahy nalemy tongotra hatrany an-kibon-dreniny izay napetrany isan'andro teo anoloan'ny vavahadin'ny tempoly, ilay antsoina hoe Hitsara Endrika, mba hangataka fiantrana amin'izay niditra tao amin'ny tempoly. No nahita any Petera sy Jaona izay andeha hiditra ao amin'ny tempoly izy dia nangataka mba omena fiantrana. Nibanjina azy Petera sy Jaona ka niteny hoe, mijery anay. Dia nijery tsara azy roalahy izy sady nanantena ahazo zavatra taminy. Nefa hoy Petera, tsy manana volafotsy na volamena aho, fa izay ananako no omeko anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta, mitsangana ka mandehana. Dia noraisiny tamin'ny tanany havanana ralehilahy ka natsangany, ary natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny kitrokeliny, ary niatsambotra izy ka nijoro. Dia nandeha ka niara-niditra tamin'ny nakao amin'ny tempoly, sady nandehandeha nitsambikimbikina izy no nideran'Andriamanitra. Nahita azy nandehandeha sy nideran'Andriamanitra ny olona rehetra, ary fantany tsara fa eo no ilay nipetraka teo amin'ny vavahady Hitsara Endrika eo amin'ny tempoly mba hiantrana. Dia gaga sy talanjona izy ireo no ity zava-nitranga tamindra lehilahy. Amen. Aleloia, aleloia. Ry havana, tsara be ilay tenin'Andriamanitra, tena tsara be ny tenin'Andriamanitra. Eto zany dia ilay fagagana nataon'Andriamanitra. Tonga dia mbaraka Andriamanitra manao fagagana. Andriamanitra manao fagagana avy amin'ny alalan'ny Petera sy Jaona. Amen. Fa tsy Petera sy Jaona kory no manao fagagana. Mila mitandrina be dia be tsika. Tsy Petera na i Jaona kory no mahavita ny fagagana, fa Andriamanitra, izy ilay tompony tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka, no nanjotraka ny fanahiny tao anatin'izy ireo. Izay ilay nandrasan'izy ireo tao amin'ny chambre haute ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2. Ilay fanahy masina no niandrasan'ireo mpianatry ny tompo ireo. Izay vao afaka nanao ny asan'Andriamanitra izy ireo. Ry havana, mila mitandrina isika, satria misy olona manao asan'Andriamanitra nefa tsy manana ny fanahy masina. Sao dia fanahy ratsy ao anatin'ilay olona manao ny asan'Andriamanitra ka manjary mifindra aminao ilay izy. Mila mitandrina mafy dia mafy isika. Mila zany tena fantatra mihitsy hoe ilay olona manana ny fanahin'ny tompo zany, manana ilay fanahy masina. Satria raha olona tsy manana ny fanahy masina no
manao ny asan'Andriamanitra dia voamia fanahy ratsy ny ampidiriny amin'ilay olona. Zava-doza izany. Fa tokony tena hoe olona manana ny fanahy masina no manao ny asan'Andriamanitra. Ireo mpianatry ny tompo dia niandry ny baikon'i Jesosy, tsy maintsy niandry ny fanahy masina tonga izay izy ireo vao afaka nanao ny asan'Andriamanitra. Eto dia fanasitranana lehilahy malemy tongotra. Io lehilahy malemy tongotra io dia mazava tsara ny ten'Andriamanitra ny faharoa fa hoe io lehilahy io dia nalemy tongotra hatrany an-kibony reniny. Amen. Hatrany an-kibony reniny no nalemy tongotra io lehilahy io. Nefa noho ny halehiben'ny fanahy masina tao anatin'ny Petera sy Jaona dia nitenin'izy ireo, eno tsara ny tenin'izareo, ny tenin'izy ireo dia hoe 4. Hoy ny tenin'izy ireo, nibanjina azy Petera sy Jaona ka niteny hoe mijere anay, dia nijery tsara azy roalahy izy sady nanantena ahazo zavatra taminy. Hatreloha nanantena zany ilay lehilahy io ahazo zavatra taminy, izay le hoe mieritreritra zavatra ohatra hoe sakafo angambany na vola angambany zavatra kely ho azo zany ilay lehilahy, fa tsy naneritreritra mihitsy zany hoe hositraniny. Eto i Petera sy Jaona dia tsisy resaka vola tao, fa jerivo ny tenin'izy ireo, nefa hoy Petera 5, tsy manana vola fotsy na volamena aho, fa izay ananako no omeko anao. Eo zany alohantsika, niteny zany Petera sy Jaona, azafady niteny zany Petera hoe, i Petera no niteny zany i Petera hoe tsy manana vola fotsy na volamena aho, fa izay ananako no omeko anao. Amen. Izay ananako no omeko anao hoy Petera. Inona moa no nananany Petera? Inona zavatra nananany? Zavatra nananany dia eto izany nanambara aloha izy fa tsy manana vola fotsy na volamena. Efa mampafantatra aloha zany zay fa hoe ireo mpianatry ny tompo dia olona tsy ao anaty fitiava-karenana hoe fire-ariana. Amen. Rehefa ao amin'i Jesosy isika dia tsy mihay intsony zavatra ny nofo. Amen. Tsy mihay intsony ny zavatra amin'ity tany ity. Raha manana vola ianao na manana fananana ianao dia ho an'i Jesosy no anaovanao izany, fa tsy ho an'ny tenanao. Izay le ao amin'ny tompo. Dia hoy Petera teto hoe, hoy Petera taminy, averiko indray mpandeha mihitsy le amin'ny 5. Nefa hoy Petera, tsy manana vola fotsy na volamena aho, fa izay ananako no omeko anao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, mitsangana ka mandehana. Amen. Izay le zava-dehibe nananany, mihoatra lavitra noho ny volamena sy volafotsy, satria fanasitranana no zavatra nomeny an'ilay olona teo. Fanasitranana, zava-dehibe mihoatra lavitra noho ny vola, noho ny volamena, noho ny volafotsy. Fanasitranana, ny fanahy masina no nanasitrana. Izy ilay lehibe indrindra efa noraisy ny Petera sy Jaona tamin'ny fotoana nanjotrahan'Andriamanitra ny fanainy tamin'ireo mpianatra. Amen. Manana ny fanahin'ny tompo ve ianao sa tsia? Manana ny fanahin'ny tompo ve ianao sa tsia, tompoko? Mila manana ny fanahin'ny tompo isika. Eto izany dia niteny Petera hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, mitsangana ka mandehana. Amen. Ry havana, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no anaovany ny fahagagana, fa tsy amin'ny alalan'ny tenany. Mila mitandrina mihitsy ny olona tsirairay avy. Tsy amin'ny alalan'ny tena antsika akory no anaovana fahagagana, fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. I Petera mihitsy no niteny eto, tsisy olombelona afaka irearea hoe za mahavita zao na za mahavita an'izao. Mila mibebaka raha ohatra ka miteny toy izany ianao. Tsy isika no manao mirakla, fa Jesosy no manao mirakla. Izy mihitsy ilay hoe mirakla, izy Jesosy Kristy mihitsy ilay mirakla, ka tokony tena hitandrina mafy dia mafy isika zanak'olombelona.
I Jesosy ilay mirakla, izy no tenen'ny Petera nafahan'ilay lehilahy nitsangana. Ilay lehilahy izay nalemy hatrany an-kibon'ny reniny, hatrany an-kibon'ny reniny no nalemy io olona io. Fa i Petera noho ny avy amin'ny alalan'i Jesosy Tompo no nampitsangana an'ilay lehilahy, satria Jesosy Tompo no notonon'ny Petera dia zay no nampatsanga, zay no nitsanganan'ilay lehilahy. Ry havana, Jesosy no mpanasitrana fa tsy ny olombelona. Izy no mpanasitrana fa tsy ny olombelona. Andiny fahenina, azafady, andiny fafito, dia noraisiny tamin'ny tanany havanana raha-lehilahy ka natsangany, ary natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny kitrokeliny. Amen. Eo zany ilay hoe ny herin'ny fanahy masina tao anatin'ny Petera, izay tao anatin'i Jesosy Kristy tamin'i Jesosy mbola tety ambonin'ny tany, no tamin'ny tanan'i Petera ka vao niraisin'ilay lehilahy dia azontsika tsara ny ten'Andriamanitra hoe natanjaka niaraka tamin'izay ny tongo sy ny kitrokeliny. Amen. Izay ilay mirakla, tsy Petera no manao mirakla ho iaho, fa ilay fanahin'ny Tompo tao anatin'ny Petera. Raha ohatra i Petera sy Jaona ka tsy niandry ny fanahy masina tao amin'ny chambre haute ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko faharoa, dia tsy afaka mihitsy izy ireo nanao fahagagana. Tsy maintsy niandry ny fanahin'ny Tompo izy ireo, izay narotsak'Andriamanitra tamin'izy ireo, ny fanahy masina zany, narotsak'Andriamanitra tamin'izy ireo mba hahafana izy ireo hanao ny asa lehibe fahagagana izay tian'Andriamanitra ho tanteraka ny amin'ny hanavotana, hanafahana izay voafatotra. Amen. Ry havana, betsaka ny mpamitaka, betsaka ny sandoka tsy mana ny fanahy masina dia manaonao foana. Mila mitandrina mafy dia mafy isika. Mila tena hoe fantatra ho tsara ny ara-panahin'ny olona izay mitondra ny fiangonana ivavahanao. Mila fantatra ho tsara na avy amin'Andriamanitra na tsia, sao sanatria ka ho an'ny tenan'ilay olona no anaovan'ny asan'Andriamanitra, hoe asan'Andriamanitra. Nefa ny ho an'ny tenany, ho an'ny paosiny, ho an'ny ankohonany. Ry havana, mila mitandrina isika. Engany mba tsy ho voafitaka ianao. Ho anao izay manao ny asan'Andriamanitra kosa, aoka ataonao mihitsy araka an'Andriamanitra, araka ny fanan'Andriamanitra mihitsy ny asan'Andriamanitra ataonao. Raha mitenao hoe mpanompon'Andriamanitra na hoe manao ny asan'Andriamanitra, dia oka tena araka an'Andriamanitra mihitsy ny anomponao an'Andriamanitra, mba tsy hanadinan'Andriamanitra anao, mba tsy havery ny fanahinao, ary mba tsy havery koa ny fanahin'ny olona izay entinao, satria Andriamanitra tsy azontsika vazivaziana. Mila mitandrina isika tompoko. Andiny fahavalo, ary ny atsambotra izy ka nijoro, dia nandeha ka niara-niditra taminy nakao amin'ny tempoly, sady nandehandeha nitsambikimbikina izy no nideran'Andriamanitra. Amen. Ry havana, ilay lehilahy izay nalemy hatrany an-kibon-dreniny dia tonga dia natanjaka. Aleloia. Raha ohatra antsika mieritreritra olona marary tongotra ohatra, raha miditra hopitaly ka avoaka n'hopitaly, tsy maintsy mbola miandry fotoana maro hampandeha tsy moramora an'ilay olona. Zany hoe mbola mianatra zany, mbola manao kiné, mbola mianatra mamindra tsara. Fa eto ilay lehilahy izay nalemy hatrany an-kibon-dreniny tonga dia natanjaka. Aleloia. Zay ilay fanahy masina zay.